Malagasy. Ho anao ray aman-dreny Félix Ramananarivo, andriamatoa ministry ny tanora sy ny fialamboly, ianareo namana sy tapany koa atao anatin'ny MDM kanefa ao anatin'izany atao hoe rafitra ny parlemanta dia tsy izy zany fa ifaniry sy jery. Ianareo rehetra zay tena hoe tompon'andraikitra ato anatin'ny MDM, ny avieto Atsirabe manona fotoko mahita anareo maro be tanora etreny. Mazava tsara fa ny fahitana ianareo zao, fahitana ny favitrianareo, ny atsaratarenareo koa dia mino ary tsy ampisalasala mihitsy fa azo antoka no avy Madagasikara. Ny anjaranareo aman-dreny dia ny mitondra zay mba traikivakely ary koa mitondra ny hoe aiza ny lavana tokony aleha satria tsoahana koa ny lesona teo amin'ny lasa rehetra teo ka zay tsy mety rehetra tany amin'ny lasa dia entina anatsarana ho avy ary entina anitsina lalana koa ho an'ny tanora zay tena hitondra sy tatana ty firenena ity, satria raha mbola ny fahadisoana tany aloha mbola tsy ay ihany no makalesona am'izany ary mananatra n'ireo taranaka manjafy mba hatsara ary avanina an'izany atao hoe olo-pirenena hitondra ty firenena ity dia zava-poana ny amarona reo tanora am'izao fotoana, satria mazava tsara fa raha mbola ka hoe eritreritra no avy ty firenena ity ka tsy amezaka ny tetikasa ny torolalana mba hitondrana ny Madagasikara eo fomba vaovao mendrika mitsinjo ny mahaolona araka ny voalaza teo dia angamba dia manapitrotrana indray ny fahasahiranana sy ny fijaliana zay mandeha atsika amin'izao fotoana zao. Efa ho telo taona zay nitsanganan'ny MDM ary eto dia tamin'ny faha 7 ny volana janoary teo no tokony nankalazatsika amin'ny fomba tena manetriketsika ny fitsingerenan'ny fahatelo taona zany nitsanganan'ny MDM zany, kanefa noho ny fandaharana zay tsy fanandrify am'izay hitahitantsika dia saika ny kongresy mihitsy ny fanandrifina am'izany fety be zay veritsika atao zany dia ny 24 volana janoary no nanaovantsika an'izany kongresy zany. Ka tamin'izany kongresy zany no entsika nanam-porofona koa fa na dia eo anatin'ny fiainan'ny antoko na ny fikambanana politika dia zany telo taona zany dia mbola tsy maka izy zany, satria raha zaza zany dia mbola vao miana miteny, raha zaza koa zany dia vao miana mandeha, kanefa dia tsy fantatra fa noho ny fitahian-janahary fitahian'Andriamanitra dia rehefa nanapa-kevitra zahay hanangana ny MDM mientana ho an'ny demokrasia eto Madagasikara tamin'ny faha 7 ny volana janoary 2020 dia nitanjona kendrena dia hoe atao ovana ny fomba fitondrana sy ny fitantanana eto Madagasikara miainga amin'ireto tanora zay tena ananatsika tokoa eto Madagasikara.
satria disadisa adiny fandiby no niainana teto hatramin'ny 27 nakaty dia isaky ny 10 taona zao tatoato za dia saika hoe isaky ny 5 taona dia mikorotana ny firenena midina ny anarabe ny vahoaka manonga-panjakana ok'izay ary tsika MDM ny anome modely mba hamarana an'izany sikla tsy misy faran'izany eo amin'ny korotana lava eto amin'ny tany sekoly ka tsy sanatry ny vava ny fametrahana olona tsara tare na olona mijoro ary tena tomaty tsy zany akory tiatsika petraka fa ny foto-kevitra aloha ary ny atao anatin'ny MDM dia tsy ny fampetrahan'olona akory ny mamay fa ny fametrahana ny tena hevitra ary ny fametrahana famariparitana koa zany targetra hitondrana ty firenena ity hatrany amin'ny 10 nakaty telotony zay dia satria ny foto-kevitra foana nentina ny voizina era Madagasikara dia mahafaly no miteny amintsika aminakavy fa 7% ny distrika misy eto rakotra ny MDM avokoa izany misy 900 ny commune misy eto Madagasikara eo amin'ny 900 zay dia efa MDM avokoa ary tsy hoe mpikambana anatin'ny MDM fe mpikambana fotsiny fa tena votom-pinoana eo amin'ny foto-kevitra zay mifandresen-dahatra satria tsy nianana fotsiny manao kabary be ambony vavahady fa rehefa natomboka ity MDM ity dia nanangana komity ary ireo komity ireo aloha no fanina rehefa tena niofana tsara ireo komity ireo dia ireo ihany no sandrahaka nandeha tany amin'ny faritany rehetra hatrany amin'ny province nandeha tany amin'ny région nandeha tany amin'ny commune ary pakatra ny fototany manao porte à porte miresaky isa-tokantrano mandahatra ary mandresy lahatra hoe ok'izay zay kosa dia mitondra ny hevitra mba hahafahanay iarahana mametraka n'izany atao hoe malagasy isika ary manja ngezany malagasy zany da zay manja satria nahoana miavaka amin'ny maro zany malagasy zany dia malaza eran-tany eo amin'izany fandraisan'olona eo amin'izany atao hoe fitanovana ny fihavanana dia ho zay rehefa andeha monina ty MDM ty hoe maninona ary raha ohatra ka tena ataontsika foto-kevitra iaingana ny fitanovana ny fihavanana amintsika samy malagasy aloha zay ny foto-kevitra voalohany ato anatin'ny MDM ary tsy misy olana ka tsy voava eo amin'ny fifanakaloza-kevitra izay no natonga hoe andao re ifandretana antsika malagasy isika ireo dia miaina tao anatin'ny mafy tokoa indrindra fa reo hoe azambentsika zay nazahoana zany fahaleovan-teny zany zay miaina tamin'ny 770 teo amin'ny ady sy ny tolona nandatsaka ny rahany mba azahoantsika ny fahaleovan-tena no niazontsika ny fahaleovan-tena dia izao avy ny vokany itsika tsy afaka ny metsiny izanizy fa itsika malagasy any tokony mametsiny ny tenantsika satria tsy nahay ny tatana ary tsy nahay ny tsinjo ny malagasy namantsika
fa zay tena hoe fitiavan-tena betaka.